Ho aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Amin'ny fifaliana trany no anolorana ny mofinaina isan'andro, tenin'Andriamanitra sahaza ivelomantsika ry havako. Anio ary dia entina amintsika indray ny lohahevitra manao hoe ny fifalian'ny olom-boavonjy. Ny fifalian'ny olom-boavonjy. Tarafina ao amin'ny Apokalypsy 7:20, ny andininy 5 hatramin'ny andininy 10. Ny fifalian'ny olom-boavonjy. Ambaran'ny bokin'ny Apokalypsy fa rahatrizay dia ho tonga amin'ny fahafenony, amin'ny fahatanterahany ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia lazaina fa notsaraina lay Babilôna lehibe, izay tsaroantsika ny amin'ilay vehivavy janga lehibe izay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangana. Rehefa ho tsaraina izany dia hisy setroka hiakatra ny tanàna izay maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Ireo mpon'ny lanitra kosa, izany hoe ireo voavonjy marobe dia ankasitrahan'Andriamanitra hidera azy. Tatsika ohatra, eo amin'ny andininy 5 dia nisy feo nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana. Dia eo amin'ny andininy 9 dia nahare feo tahaka ny amin'ny vahoaka betsaka aho. Ireo dia samy maneho fiderana. Manambatra feo fiderana ny mpon'ny lanitra. Hideran'Andriamanitra. Miventy ny aleloia. Manandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Misongadina amin'izany mantsy fa ny Tompo Andriamanitsika dia nitsitoa. Izy no mpanjaka ho ny andininy 9 tapany farany. Miariary ny mahampanjaka tsy misy tahaka azy, tsy azo mahatsitoa azy. Eny amin'ny Tompo ny fanjakana mandrakizay. Dia hifaly arak'izany ny olom-boavonjy rehetra. Tatsika eto manao hoe aoka isika hifaly sy ho ravoravoka amin'ny voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Fifaliana no andraisan'ny olom-boavonjy rehetra ny mahatsitoa, ny mahampanjaka an'Andriamanitra. Izay tsy maintsy mitafy ny fitafiana madio sy ireo izay tonga amin'ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry dia maneho izany firavoravona lehibe sy fifaliana lehibe izany. Tatsika eto mitafy rongony fotsy madinika ireo dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Fa mbola hitantsika ihany koa fa mitohy mandrakariva ny fizarana sy fanambarana ny tenin'Andriamanitra izay efa nataon'ny apôstôly sy ny mpaminany hombany fitarihan'ny fanahy masina. Arak'izay hitantsika eto manao hoe sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny Zanak'ondry, fa hoy izy ireo tamiko, ireo dia ny teny marin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 7. Mazava zany ry havako, arak'izany rehetra izany, fa marina ny ambarany lohahevitra banjintsika amin'ity volana ity hoe an'ny Tompo ny fanjakana. Tena tonga amin'ny fahafenony ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga amin'ny fahatanterahana ny fanjakan'Andriamanitra, ka dia indro Miderà an'Andriamanitra ny mpon'ny lanitra, ny olom-boavonjy rehetra. Mampisaintsaina antsika mandrakarivo
ny amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo izay ventesintsika isan'andro manao hoe ho tonga ane ny fanjakanao. Ka rehefa tonga amin'io fotoanany fampakaram-badin'ny zanak'ondry io, dia tonga amin'ny fahatanterahana, tonga amin'ny valom-bavaka ataontsika isan'andro, izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ary zany no mahatonga antsika manandratra lay ao anaty liturzian'ny fiangonana, lay doxologie, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fanaontsika isaky ny mamarana fanompovavana hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Fa rehefa tonga zany fotoana amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry zany, dia ho tanteraka aminy zany, ary tsy misy ho latsaka zany, tonga amin'ny fanaperana, amin'ny fahafenony ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, raha izany ary no izy, raha izany no izy, tonga amin'ny fahatanterahany ny voninahitr'Andriamanitra ho lay raha haitsika tsara manao hoe faly ravo mikompamosara reo olom-boavonjy. Raha izany no izy, nahoana isika no tsy hiomana deniny ankehitriny, miomana, omany ny mandrakizay anao mba hahatonga anao hisalotra ny akanjo fotsy madinika, mba hiaraka idera ampony lanitra, hiaraka amin'ireo olom-boavitra, ireo olom-bovonjy rehetra rahatrizay, hanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa raha izany koa no izy, dia nahoana moa no tsy ho atomboka anio zany fifalian'ny lanitra izany. Ny olom-bovonjy ry havako malala, tsy miandry fotsiny ho rahatrizay vao hifaly, fa afaka manomboka ny fifaliana deniny ankehitriny izy. Manomboka miaina ny fiainana mandrakizay deniny ankehitriny izy. Miaina ny fiainan'ny olom-bovonjy deniny ankehitriny izy. Asehoy amin'ny fiainanao andavanandro fa olom-boavonjy ianao. Olona mitafy ny fitafiana fotsy voadio tamin'ny rano Kristy ianao, ka mendrika sy voaomana ho anao ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay, tsy takatry ny sainay ny lehibe aza ny voninahitra aho, ny famirapiratany ny herinao, ny fanjakanao, izay tsy azo oharina amin'ny fanjakan'izao tontolo izao, lehibe sy matahotra ianao. Fa deniny ankehitriny izahay, amin'ny mahazanaka mino anao, amin'ny maha olom-bonjy anao, dia vonina hiaina ny fiainana mandrakizay ao anatinay, ny fifaliana tena izy, zarainao maimaim-poana ho an'izay mino matoky anao, eny hisantatra sahady ny fiaina-tsahambatra any aminao. Raha eo mivavaka izahay ho an'ny mpianatra rehetra, ny mpianatra izay rehetra manomana fanadinana ofisialy, izay manomana fifaninanana, izay rehetra miatrika konkoro amin'ny endriny maro samihafa, entinay ambavaka anatrehanao ilay fanahy fahazavan-tsaina, ilay fanahy mpampahery, ilay fanahy mpampianatra sy mpanolon-tsaina ho amin'izy ireny tsiraray avy, dia hisitraka ny fahasoavanao izy. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izany vavaka izany, misaotra Andriamanitra. Amen.